Tokolasy tokovavy dia miarabantsika sady misaotra antsika manaraka ity fandarina mivatana any miara-manonja MBS fahitalavitra sy radio ary ny radio Madaza ato teboka valo ity amin'ity atoandro ny talata fahaenina ny volana febroary 2024 ity. Misaotra antsika menakavy izay manaraka izany fandarana izany. Misaotra isika eto toerana ianareo ny mpitan-dranomasina izay tsy mahafoy ary tsy mahasaraka aminay manovo sy maka vaovao matsaka hevitra ihany koa ary miara-mandalina mitondra fandalinana sy fanadihadiana aminay amin'izao fandarana izao. Ho anao izay tratranay mpisakafoanana na perinasa ihany koa na mitsotsotra makaina ka manomila tsofina manaraka ity fandarana ity dia toloranay ny fisaorana sy ny fankahirezana eo anatrehany didy amanandraikitra izay mbola miandry antsika izany. Ny namantsika faly Ramananarivo Lalaina izay no mandrafitra ny lafin'ny teknika ary ny zokibe antsika Radany Razankla Tately ry faly ry Iando Razafinarivo sy ireo namana mpanao gazety marobe dia ao ambadika ao avokoa izay miara mivezivezy mikara-baovao amintsika hatrany izay inona moa zany fa de hoe zaraina izay fantatra sy izay azo zaraina amintsika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena izany. Torak'izany ihany koa ireo namana eo anivon'ny radio Mada ry malala tsara nabavy izay manao ny fanangonam-baovao mamokatra fandarana sy ry nomena na ry valisoa ihany koa ry nomosa ry robena izay mpiara-miasa ao anivon'izany radio izay miara-manonja amintsika izany. Ny any amin'ny faritra dia isaorana avokoa izay manao ny famerenana ity fandarantsika ity izay azona iakony marobe na isika eto Antananarivo izay mihaino ny famerenana ny amin'ny alina iny anoany ny amin'ny sivora any isika ny mihaino ka hatrany amin'ny amin'ny 12 latsaka anoany dia isaorany isika rehetra zany manonkilatsofina amin'ity fandarantsika ity. Noendrikendriky ny fandarantsika izarantsika ny vaovao marobe fa rehefa avy eo tsika dia andray ny solomavamboaka raha tsy mba zafialainy izay voafidy tao amin'ny distrikana Tsimondrano izay fatatsika moa zany fa dia anisan'ny ireo tonga maro tamin'ny antso fambolekazo ihany koa tamin'ny sabotsy teo niaraka tamin'ny ekipa ny vehivavy ny tanora ary ny fandaminana notarian'izany distimana Tsimondrano izany. Resaka fiaina amin'ny firenena rehefa avy eo fa ny andrasantsika ary zay ny mbola antony nampiainoaino anay sy faly tao ambadika tao ary mbola miara-miandry izany ihany koa sika satria zay mahazo vaovao député Alain koa miandry an'izay ao ambadika ao dia arotsantsika eto satria amin'ny 2 ora sy fahefany zao ho an'ny eto Madagasikara ny any Londres zany amin'ny 10 ora sy fahefany raha tokony izany dia amin'ity androany ity no hanatanterahana ny fitsarana Andramatoa Romivosa Andrenarso sy Philippe Tabuteau de ho hitantsika eo inona no hivoaka amin'izay raharaham-pitsarana izay de ny ambaran'izy ireo eo amin'ilay azo meloka no hanamarina izany ny fiarovatena entin'izy ireo sy ny fiarovatena amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra amin'ny plaidoirie entin'ireo mpisolo vava ihany koa no hoeno hanamarina ny zavatra rehetra momba ity raharaha ity sy ny raharaha-pitsarana arak'izay fanadihadiana nataony ny fitsarana zany zay efa betsaka moa ny dinganara-pitsarana nandalo tamin'ity raharaha ity zany ka tonga amin'izao procès zay any Londres izao. Lay raharaha zay voalaza moa fa fakana vola tamin'ny orinasa James Field no nahavoaroroy ary nisambora ny National Crime Agency NCA zany tany Londres anisy mianada ireto tamin'izany fotoana andrany tamin'ny heritaona toantsika hoe volana Aogositra ve sa inona tany hoany izy iny sa melokelan'izay fa miezaka mitadidy ihany io zany fa de hoe misy ny fakambola manodidina ny 250 euro tany hoany raha mifampatsahivana foy momba izay raharaha izay sy mba ahazon'izy ireo petrabola 500 par d'action zany tao anatin'ilay solon'ilay fanomezana
permis na taratasy fahafahana zany mitrandraka manao ny exploitation zany tamina arena kibon-tany eto Madagasikara. Betsaka ny vaovao mikasika ity raha ity fa ny azotsika resahana aloha zany dia i Philippe Tabuteau dia plaide coupable zany hoe nanaiky izy fa meloka raha to kosa mbola nanda ny mahameloka azy miplaide non coupable i roa mivosy Andrianarisoa zay iza moa fa dilikaby na taligny kabinetra n'Andriamatoa Iany Rajoelina teo aloha zany fa nandritra zany fotoanany zany de tena mbola amperina asa tanteraka Ramatoa roa mivosy Andrianarisoa io moa zany le nisaviritaka ny amin'ny hoe io izy tamin'io fotoana izy de nametraka congé dia tsy fantatry ny teo anivon'ny fitondram-panjakana ny antondehany tany ny teo anivon'ny présidence zany betsaka lay rara misaviritaka nanodidina izany manana loharamba vao samy hafa isika fa aleo andeha aloha zany ny fahazona ny vaovao de miandriandry ny vaovao zany na ny tenako na ny député Alain Ratsimbazafy na ny namana faly sy ireo namana rehetra zay mifandray antsika ny ampitan-dranomasina any zany raha toka misy vaovao ianareo any de arotsay araka le fomba fandefasantsika afatra iny zany zay ho an'ny namana ny ampitan-dranomasina any zany de hitantsika eo ny fivoarany vaovao fa omaly moa no tokony resahana am'izay fa ny fangaroaro teo ihany ny fanomanana ny fandarana fa na izany na tsy zany isika eto amin'ny fandarana miara-manonja dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ny mpanao gazety Lalaina Nalinjara zay mpanao gazety teo anivony radio Don Bosco nandao tamin'ny faranian'andro teo ny ty tany ity izy moa tsy nahafantatra ny Lalaina Nalinjara teo amin'izany tontolo ny asa fanaovan-gazety izany izy dia anisan'ireo hoe tena niaina tamin'izany asa izany satria teo amin'ny fanombohan'ny asa mihitsy rehefa vita amin'ny fianarana ho an'ny asa fanaovan-gazety dia nisehatra tamin'izany izy mandra pikipiny masony zany de tolorantsika an'izay fankahirezana izay sy ny teny fampiononana ny fianakaviany Nalaina Nalinjara sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny radio Don Bosco ary ireo zay nifandreresera sy ny fankafantatra tamin'izany teo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety dia nifankafantatra tokoa satria samy efa taona ny tao anatin'izany asa izany ary dia teny amin'ny sehatry ny kianja teny amin'ny terrain teny zany nisy fotoana mbola nanao terrain tena tamin'izany dia anisany miara-mitrandraka ny vaovao sy miaraka ihany koa manao ny fandrakofana ny vaovao eto toerana sy any amin'ny faritra rehetrarehetra tany tamin'izany namana nafinaritra izany de everitsika fa andry ampiadana ny Lalaina Nalinjara izy raha teo moa dia mpiandry ary anisany tena mametraka amin'ny fiainana amin'Andriamanitra zany mino isika fa ny zavatsoa no entiny teo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina indrindra ny asa fanaovan-gazety zay asa masina dia hitoetra mandrakariva ary hodimbiasa n'ireo taranaka ny renany de ho tsaroana mandrakariva Lalaina ny ezaka sy ny fiarahana tao anatin'izay hoe amamina izay sy ny fahatsorapo ny tsikitsiky izay nanananao dia mandria-piadanana ary toetra mandrakariva arak'izay efa nitolomana sy ny sasarana vita ny azakazaka mino isika fa hitoetra eo akaiky n'Andriamanitra izay inotsika zany amin'ny mahafinoana maha-kristianina no afatra avy aty aminay de eto no anararotako zany ny azona fahasalamana feny satria manana tsy salama moa izahay amin'izao fotoana izao de maniry ny ananany zany ray aman-drenina zany fahasalamana feno tanteraka de mankahery ny fianakaviana ao anatin'ny fitsaboana ihany koa satria eo ihany ny tsy salama fa eo ihany koa ny matanjaka dia mila ankaherezina zany satria dia tsy mora no mitondra ny fitsaboana amin'izao fotoana izao fatatsika tsara ny vakivakim-piainana zay mafy de mafy ankehitriny akoatran'izay iresaka tsika rehefa avy eo ny resaka zava-misy any Senegal ary resaka ihany koa tsika ny antso lehibe ataony anteny ny ray aman-dreny sy ny foko eto Madagasikara na ny RFM de zany rehetrarehetra izany
no everintsika zany a fa andrindrana ity fandarantsika ity fa tsy adino tsika ny miresaka hatrany ny fiainany commune sy ny distrika sy ny tontolo ny fitsinjaram-pahefana satria izany moa de apetratsika io vaindohan-draharaha foana rehefa miresaka fampandrona ka nanasantsika ny député Alain Ratsimazafy ny solombavam-boaka atsika Rambosalama Emile na colonel Rambo de nampitondra ny teny fialantsiny zany satria mbola voatazona amin'ny adidy amanandraikitra mora teo misy ny fanatanterahana asa samy hafa eny amin'ny distrika zay nahavoafidy azy de misy ny fanamboarana lalana zany zao am'izao fotoana zao ataon'ny député Rambosalama Emile na colonel Rambo vidy teo amin'ny boribory tamin'ny faefatra ainy amin'ny fokotany tsy lavitra ny Sonera na Tsimbazaza eny mbola miandry ihany koa ny fokotany maro samy hafa fa rehefa misy moa vaovao de azaraintsika fa ankahirezitsika hatrany zany ireo mpiatroka rehetra zay eo anivony antokotiko Madagasikara manao ny ezaka tahaka ny efa nataony député Rastany ihany koa nanao lalana teny amboribory tamin'ny faharoa teny de fa eto akaiketo ny député Alain Ratsimazafy iaraka hamakivaky ny adiny ray ora sy sasany latsaka eo zay mirahalahy am'ty androany ity miaraba député Alain Ratsimazafy de faly miarabanao namana faniry ary miaraba koa ny technicien ao ambadika ao zay mandrindra ny sary sy ny feo mampita isatokatrano ary eto ihany koa nitondrana ny fiarabana ho atsika zay manaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonjy tamin'ity andro atalata ity moa no ny fandimbiasanay solombavam-boaka zay noresahana teo honorable Rambosalama de mitondra n'izay anjara briky zay eto dia miaraba manokana ny vahoakana Tsimondrano ary indrindra kompatanana ho atsika rehetra izay niaraka teny amin'ny fambolekazo tamin'iny asabotsy teo iny anisan'ny nafinaritra nahitana an'izay firaisakiny zay isika ary tonga maro na dia teo aza ny fandaminana teny anivon'ny commune tsirairay am'izay zotra tokony iarahantsika dia hita ihany koa ny atao hoe ny fahatongavany reny pikatroka sy mpanohana ny tiako Madagasikara reny amin'ny foto-kevitebe eny hoe fitsinjovana ho an'ny taranaka ary fitsinjovana ihany koa ny tena hoe fametrahana ny zany fiarovana ny tontolo iainana zany ka na maro atsika zany tonga teny Amerika Asinina tamin'ny asabotsy lasa teo ka anehoana fisaorana sy fakasitrahana ho atsika rehetra zay niaraka anombona tamin'ny tianivon'ny foibe nasionaly ny atokotiky Madagasikara indrindra tamin'ny Flo Marc Ravalomanana izay nitarika atsika tao anatin'izay hoe fambolekazo ho an'ny taranaka zay ho fitsinjovana ny taranaka faramandimy zay tsy azo adinjoka ihany koa adinotsika ihany koa fa ny antokotiky Madagasikara de fa nisy ny vinany hoe Madagasikara voajanahary zany hoe anisany mametraka lanja lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay atao hoe vina no raisitsika tamin'izany fotoanandro zany tamin'ny fotoana zay nitantanany Flo Ravalomanana ny tany sy ny firenena isaorana antsika rehetra iny ary tonga maro isika hitatsika ao anatin'izao sary zay maneho an'izay endriky ny fambolekazo tamin'ny asabotsy zay fa maro de maro ary marihana fa tena niainga tamin'ny akitsi-po avokoa ireo olona reo tsy nisy nokaramaina reo ary tsy nisy ny atohana ny atao hoe solika ireo tao fiara maro be zay hitatsika ireo fa de noho ny fitiavana ny tanindrazana sy ny fitiavana ny antoko ary indrindra ny mbola fahanehoana ny fahavononana ny fanohanana ny Flo Marc Ravalomanana sy ny rafitra rehetra no nahatongavan'ireo olona reo zany ka dia anehoana an'izay fisaorana izay enina manafaniry atao hoe tsy azony lalovapotsiny zay fa zavatra tsara mifantatra sy tsara ihany koa anehoana an'izay fakasitrahana ho an'ny mpiara-mitolona zay fa araky nefa nambaranao teo de ho maromaro ny loha hevitra zay ho velabelarintsika ary misy ihany koa ny vaovao zay mbola handrasana am'izao fotoana zao am'ireo zavamisy any ivelany ihany indrindra ny any Londres zany mahakasika ny raharaha ara-pitsarana zay mandeha am'izao fotoana zao ka rehefa tonga moa ny vaovao farany mahakasika zay de hitatsika teo ihany ny fampitana azy amin'ny mpanaraka ny fandarana tsisy fotoangasy ny any fa fotoana vahiny tsara mihitsy zay voatondro hanatanterana zany
folora sasany eo ny vaovao raiko zany a no hanombohan' zany zany hoe afaka 7 minitra amin'io raha ty Madagasikara dia hoarahantsika hoe ahoana sy ahoana fandehany anonona anaran'olona ve Romy Vosy sy Philippe Tabuteau nilaza ve izy ireo fa ny rana iteny ve izy ireo fa tena nisy tokoa ny tetika hakana vola amin'ny orinasa James Field ary mety hamboraka ve izy ireo fa efa fandrona fantelony zany iraka na mission nataon'izy ireo zany sy ny sisa lena am'zany isika ary mety hanova zavatra be eo amin'ny tontolo ny fiainan'ny firenena ny fahafantarantsika izany trangan-javatra izany fa tao anatin'ilay fanolorana n'le PGE tamin'ny 7 député Anaira Tsimazafy de tamin'izany de niresaka ny premier ministre lehibe ny gouvernement hoe kolikoly tsy isy fandeferana no apetraka ny fitondram-panjakana de mbola nresaka kolikoly ihany koa le fitondram-panjakana zany mbola nieritreritra fa hanao an'izay fa rehefa tena nydiniantsika le zava-misy iainan'ny firenena nandritry ny mandany tondrany nga Andry Rajoelina dia afaka miteny isika fa tena fanjakana tena anisany nanjakan'ny kolikoly ny fanjakana zay nisiny zay fepitaony mpiasana 5 taona izany de tsy ahivitsika ve ny volamena 370 kilao 770 kilao ho tsy ahivitsika ve reo famoahana entana antsokosoko zay ataritratra teny amin'ny serana mpiaramanidina teny Ivato na reo vato sarobidy izany na ihany koa zavatra hafa izany kanefa de anisany reo neverina fa hoarovana ho tsy ahivitsika ve reo tontolo samihafa zay nampiresaka ny teny anivony département ministérial ny bolongamby zay nanjavona ny panier garni ny bonbon sucette ny écran plat reo lafinjavatra maro samihafa zay nitrangana olana teny anivony ministère maro samihafa tany de ho tsy ahivitsika ve faraparanteo raha ohatra ka izany no ahafahantsika zany mamerina fitadidiana foy ho an'ny vahoaka malagasy ny amina hoe tena nisy ny olana izay nitranga teny anivon'ireny faritra samihafa ireny tamin'ny alalan'ireo fahazona tsenam-bary-panjakana tamin'ireo fotodrafitrasa marobe zany ka nisy ny nanao fanadiadiana ohatra ny teo anivon'ny fandarina malina any Transparency International zay niresaka momba n'ireo EPP voalaza fa manara-penitra sy ny fomba fahazona nireny tsenam-bary-panjakana maro samihafa ireny ary misy ny resaka lafinjavatra marobe tahaka izany ny tany amin'ireo faritra izay niasa an'ireo tompon'andraikitra samihafa zay notiniendra ny fanjakana ka nahitana fifandirana teo amin'ny fampiasana izany sorabolana vola ho an'ny fanjakana zay voatondro eny anivony vonimbahoaka paritra itsinjara-pahefana izany tsika tsy hitanisantsony ny resaka varilo tsika tsy hitanisantsony ny olana teo anivon'ny orinasa Jiramaka na tonga ny famoahana fikarohana any DG sady ministra teo aloha Vonjy Andriamanga sy Rivo Radaniel zay tsy hita hatramin'izao ny DG NACM ny olana teo anivon'ny Knapsa ary ny volana indramin'ny commune teo anivon'ny Knapsa tena maro be hoy raha hitanisitsika ny olany kolikoly teto Madagasikara de iny dovitra iny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy no pokany raha zany de hitatsika iny trangan-javatra nyseho any Londres iny zany tsy tanisana ny resaka bois de rose tsy tsika tsy resaka ny mombotsika an'ireo hoe fa naninona tafapritsaka Madagasikara ny vatso lehibe de lehibe fa maninona reo arena samihafa zay karohana sy ambenana eto Madagasikara no any Ipitany no miseho sy hita amin'ny alalan'ireo famoaham-baovao maro samihafa fa de tranga misy moa zany député Anaira Tsimazafy de manararoatra amin'ny teny izany isika satria isika hoe trop c'est trop ny resaka corruption zay anisan'ny diva ny fanjakana Andriamatoa Marc Ravalomanana ary zay no modelina fanjakana everina fa hoe ao anatin'ny fanjakana tsara tatana bonne gouvernance taty amin'ny taona 3 rehefa nametraka ny fanjakana Amerikana ary anisan'ny ombonina nireo ao anatin'ny firenena mikambana hoe ndao tsika metraka modelina bonne gouvernance ka ny fomba ahafahana manao an'izany de niady amin'ny kolikoly de niazakazaka nametraka an'ireo texte maro samihafa ny fanjakana Andriamatoa Marc Ravalomanana nanomboka 7 de tsarotsika misy an'ilay CNLCC tsarotsika nisy n'ilay
pôle anticorruption zay chaîne pénale izy tam'izany fotoanany zany niova ny biany koa taty aoriana NLCC raha tsy diso izay contre la corruption reny fanomanana zany hoe CSI zany sy ny resaka samifina ny resaka RAI de tao anatin'ny système anticorruption daholo zany rehetrarehetra izany ary rehefa ametrahana an'ireo texte rehetrarehetra momba ny marché interbancaire de devise ny momba ny resaka lalàna samihafa ahafahana manao fifanakalozana ara-barotra mirindra samihafa izany de napetraka daholo reny mba isiny zay tena hoe ady amin'ny kolokolo kanefa moa zany de tahakony hoe raha nandamosiny ganagana ho akalazaina rapitso ary tsy hoe akalazaina fa ho tsarovana rapitso ary député Alain Tsimbazafa lay ketrika fanonganam-panjakana ka nahavery izany ezaka sy ady rehetrarehetra izany no lay fandatsahana no manina 7 février 2024 ho tsarovany rehetra izany miverina am'izany trangan-javatra zany isika rehefa mahita am'izao resaka James Field zao hoe hoentina eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena ny kolikoly zay misy eto Madagasikara ary miala ndraikitra moa ny mpitondra fanjakana député Alain Tsimbazafa de ho hitantsika eo ny fivoarany vaovao fampidirina inony atsika ny azoko anamafisana an'izay zavatra voalazana izao ny namana faniry de vao tamin'ny herinandro lasiny ny teo amin'ny Transparency International namoaka ny tombana zany mahakasika amin'ity ady any kolokolo ty eto Madagasikara sy maneran-tany fa anisan'ireo firenena ny empotsika am'izany ady amin'ny kolokolo zany zany hoe manjaka ny kolokolo eto Madagasikara raha nandinika an'izany sy ny hainao an'izany tsika de varina ihany manoloana n'ilay hoe famelabelarina zay nentin'ny prime ministre teny anivo ny anteny miram-pirenena mahakasika indrindra n'lay hoe politika akapobe ny fanjakana zany manomboka am'izao hitantanany ny gouvernement zao anisan'ny voalazao ny hoe andro telo no ekinan'izany politika akapobe ny fanjakana zany de ao ny loharano-karena mifototra amin'ny olona ny faharoa de ny fampiroboroboana ny indostrie sy ny fanodinana ara-toe-karena ary ny fahatelo de le hoe fahaiza-mitatana ao anatin'ny fahaiza-mitatana io ilay ametrahan'ny fanjakana ny hoe tena miady amin'ny kolokolo zareo ny zavatra hita nefa dia ny lazain'ny vava hafa ary ny ataon'ny tanana hafa tsy mifanaraka ireo zavatra na hoe tanjona tiakotratrarina ny asa zay ho tanterahan'ny fanjakana mino namana faniry fa matoa tafavoaka teto Madagasikara reny bolabolan'andramena marobe zay atao hoe nisy hatrany amin'ny 20 conteneur reny dia nisy tompona andraiky mpanjakana ambony ao tompona andraikitra manomeny atoja taratasy fa tsy afaka mivoaka fotsiny am'izao koa reny azo sarobidy reny ary ny mahagaga de mandraky teny efa androany ny fitondram-panjakana de tsy mahatafavoaka anaran'olona tompona andraiky mpanjakana ambony na iray aza midiky zany fa ao ilay firaisana tsokombakomba matoa misy ny fivoahana tsokosoko anreny ary empireneny reny ary ao ambadik'izay le raisitsika hoe kolikoly vaventy mihitsy raha azo andrefesana azy ny manjaka eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy gagitsika raha ny eto toerana anaovana an'izay asa maloto zay ka tonga hatramin'ny fanandramana nanaovana an'izany asa maloto zany any ivelany ka tratra ny tompona andraikitra ambony ary tena atao hoe mahamenatra zany raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no hoe tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika no manao fampirarahana ao anatina endrika kolikoly mba hazahoana tombontso manokana ary mazava ho azy le zavatra noresahana tamin'izany fotoana zany sy mbola andehanany ty raharaha ty any a Londres am'izao fotoana zao ny hoe mba hazahoana permis d'exploitation minier ary ko mba hidirana ho actionnaire ao anatin'izany orinasa zay netretra nitrandraka teto amintsika zany tsy mitovy amin'ny eto Madagasikara ny any ivelany fa ny any rehefa mametraka an'izay hoe ady amin'ny kolokolo zay dia tsy menatra mihitsy nizany izy na tompona andraikitra inona na tompona andraikitra inona amina firenena anankiray de enjehan'ny lalàna ary zay no atao hoe tokony ho fitaratra ho an'ny firenena andalam-pandrosoana ohatran'ny Madagasikara ny mba fametrahana n'le antsony hoe tanytandalàna ary rehefa lalàna de tokony eo ambanin'izay lalàna zay avokoa ny tompona andraikitra rehetra
fa ny eto amintsika dia miamahazo vahana zany ary sarono an'izany kolokolo zany avokoa ny asa-panjakana rehetra kehitriny any ka lasa sahirana na ny vaoaka malagasy ary anatin'andreny birao-panjakany reny noho ny hoe tsy maintsy anao kolokolo fa izy zany vao avita taratasy anankiray ary lasa atao hoe zany endrika fomba fiasany anivon'ireny birao-panjakany reny zany a de manahirana ny mieritreritra azy satria zay olona tsy manao an'izay kolokolo zay indray a no ohatry ny sanatria olona hadala na sanatria hoe tsy manome an'izay fankasitrahana ho an'le olona zay fa tena efa lasa zary fomba fanao le izy ka raha nijerytsika ny fomba zay atao hoe nentina sy nametrahany filomarika Ravalomanana tamin'ny fotoana andro ny tantanana ny tany sy ny firenena de ny tena fiadiana marina ao anatin'izay kolokolo zay no hita fa nampivoatra ny farim-piainany malagasy satria ny zavatra zay takiana ohatra ny vola zay tokony ho takiana aradrariny anivon'ireny birao-panjakany reny ihany no nalohan'ny olona ary tsy manana iako izy a ny fahazahonina tota taratasy ary raha indrindraindrindra eo anivon'ny fitsarana ny resahana dia afaka nijoro ny olona anankiray rehefa mahatsiaro ny tenany izy fa nanao ny rariny sy nitsiny tsy mila akory izy na atao hoe mpisolo vava azy dia tsy manahy izy no hoe ho resy fa ankehitriny na olona manana ny marina ary noho ny fisin'izay fahatanjahany ny resaka raha-kolokolo zay indrindra ny amin'izay sehatra ny fitsaran'izay a eto amintsika dia mbola ilay manana ny rariny ray a no voaheloka rehefa avy eo izany zany de anisan'ny fototra sy atao hoe fahalemeny ty firenentsika ty amin'ny lafiny tsy fandrosoana zany a na eo amin'ny lafiny ara-tsaina na eo amin'ny lafiny fampivoarana raha-toekarena satria misy mihitsy a lay atsotsika hoe fandemena zay zalo lasa mahazo faka zany a am'ireny a rafitra rehetra misy eto Madagasikara reny andrasantsika moa na manafaniry ary ny vokatry ny atao hoe fakanambavany na ihany koa zay mety ho didim-pitsarana mahakasika ny ora raha io a dia mino aho fa rehefa azotsika zay a dia adiditsika ihany koa mampafantatra ny vaoaka malagasy a fanarahana n'izao fandarana zao a amin'ny hoe inona marina na ahoana marina ny fomba netiny zany fitsarana ny londre zany no tsara raharaha sahala mitony hoe rehefa tompona ndraiky mpanjakana ve amina firenena anankiray a de misy fitongolana sanatry ny vava fa za mino fa hitsara radrariny sy ny araky nitsiny izy ireo a ary ho hitatsika eo hoe manahoana ny any amin'ny fireneka fa rehefa mandray an'izay fanapahan-kevitra ara-pitsarana izay tena zay tokoa no andrasantsika ary izany no everina zany fa mba ahazona mahafantatra zany ny vaovao rehetra zany sy ny toyan'zao zava-misy zao raha ohatra zany ka mivoatra makany amin'ny famborahana sy fanadiadiana lalina lay adevitra any Londres amin'ity androany ity fa isika eto Madagasikara ihany koa de manana raha andrasana satria raha ny tokony io zany dia niembotra androany ifa intelo niembotra de niembotra androany de androany koa tsika miandry ny didy ivoaka momba ny raharaha ny député fetra raha lamizafimbololona zany vao vita teo amboliboly tamin'ny fahadimy filohan'ny vondrona parlementaire ny atokotiko Madagasikara de misy ihany koa reo maromaro menada zay nitolona nandritra nyreny etsika fotsy ireny reo mpitarika syndikaly ihany koa zany de andrasantsika amin'ny fivoahan'ny didy reo miaramila manamboninahitra zay nidoboka ihany koa de andrasantsika daholo izany rehetrarehetra izany mba ahafantaratsika mizara ny vaovao hoe makaiza sy makaiza ireny fivoaram-baovao samy hafa ireny fa tsy maintsy niresaka an'izany tsika moa fa vaovao dia netitsika teaniovon'ny fampahafantarana ny zava-misy ho an'ny eto Madagasikara izany fa ivadika aloha hevitra hafa itsika zany ny zava-misy satria mety misy miresaka hoe fa maninona ara de delirynareo foana le any Senegal fa maninona ara de any foana ny resahanareo de efa omalitsika tamin'ny fandarantsika no ny teny amin'ny hoe raha tena zoina ny zava-misy
any Sénégal sy ny zava-misy taty Madagasikara tamin'ny volana septambra, oktobra, novambra, desambra iny dia tsy mifanalavitra amin'ny zavatra zay nitakiany collectif de candidats antony na tonga atsika zany ny tantara zany tamin'ny fandarantsika ny amin'ny hoe tena arao ary de nio tsara ny zava-misy amin'ny Sénégal fa misy an'izany hoe olona tsy tokony hirotsaka ny zaka ny zoam-pirenena frantsay zany fa tena sakana ny cour constitutionnel tany Sénégal dia nisy hatran'izany teto Madagasikara. Ny tany aza moa de hoe misy olona efa voaroroy tamina raharaha hafa ihany koa dia nahitsa ny cour constitutionnel zany mitovitovy amin'ny ACC eto Madagasikara fa mpanohitra izy ireo na Inga Sonko na io Karim Wade zay verina fa favori Karim Wade zanaky Abdoulaye Wade filoha Sénégalais teo aloha de betsaka ny adevitra mandeha any Sénégal am'izao fotoana zao de ny intervenir nga Macky Sall zay azo inona koa fa izy koa ny ao ambadiky ny kilalao samihafa ny amin'ny hoe rehefa nanao kabary izy tamin'ny fahatelon'ny volana febroary teo de hoe aleo hemitra io fifidianana io mba tsy amme fahefana amina olona zay mety ho lany ao anaty korotana sy ny hoe tsy ara-dalàna raha ohatra ka korotana no ialako eto amin'ny firenena satria izy moa zany de nanambarany amin'ny hoe tsy rotsaka zay aloha zany anisany hoe rara na hoe akavitsiana ny ahitana toetran'olona tataky izay na de efa tratrana pression de anao fanambarana ngeza be tahaka nataony Macky Sall ny amin'ny hoe tsy hirotsaka ho filoham-pirenena intsony fa ho an'ny eto Madagasikara na ho an'ny zava-misy aty Afrika sasatsasany de tena mamy be le toerana de tsy fohy mihitsy kitaza hoe mikitika lalam-panorenana mba ahafahana manova an'lay mandat sy ahafahana zany isin'ilay hoe troisième quinquennat salam'zany de mbola kitihana indray le lalam-panorenana sangapisy zany aty Afrika ary olona zao everinao fefa andraisan'ny androm-panjakana fanapahan-kevitra ohatra ny teto Madagasikara andraisan'ny Assemblée nationale fanapahan-kevitra manongana n'lay gouvernement tatarian'le premier ministre fa tena mbola miziriziry amin'ny toeran'le premier ministre ary tsy mety miala ary arova n'lay androm-panjakana ny fiadian'ny republika hoe tsy izy io tsy manara-dalàna io fihetsika ataonareo de mikarokaroka lalàna amina resaka forme endriny ahafahana nanatsimbadika an'lay motion de censure zany ka ny any Sénégal zany omalitsika de nresaka député an'lay Ratsy Mazafy ny amin'ny hoe rehefa nanao fanambarany Macky Sall fa ahemitra ny fifidianana de dialogue politique zareo satria misy crise préélectorale any dia tamin'ny alahady iny any nisy ny fihetsiketsehana lehibe dia nisamborona ny prime ministre vehivavy teo aloha sy ny kandidaty anankiray zay nitarika fihetsiketsehana satria misy zany manaiky sy nyle fifidianana misy tsy manaiky de reto zany voasambotra ty manao sarin-domangy ty le prime ministre teo aloha dia ty tovavy anankiray ato amin'ny akavanany ty le kandidaty reo zany nitarika avoaka andalambe ataovy ny fifidianana samy manana ny kajy politika an'izany fa ny akamarony reo candidat sasany koa zany de niteniny amin'ny hoe tsy possible satria nisy corruption des juges teo kolokolo nataon'lay mpitsara satria misy candidat tsy tokony ny validena koa tao fa nefa ny valide n'lay ACC tany Sénégal de tratra tao anatin'izay kay mbola misy kandidaty anankiray zay manana fizakan-jom-pirenena anankiroa akoatra n'le nitenentsika teo hoe Karim Wade sy le Inga Sonko zay manana rahararam-pitsarana manokana nanameloana azy ka tsy tokony afaka hirotsaka de nisy anankiray koa kay binationalité zany ny fampiaran'ny olona ny tena lalàna averintsika foana zany de nizahatra nitranga zany zao hatramin'ny omaly zay korotana be teo anivon'ny Assemblée nationale tany Sénégal kanefa lany any na de nivoaka ny trano ara reo avy amin'ny antoko sasatsasany dia lany zany lay proposition de loi zany zay manembotra ny fifidianana filoham-pirenena zay tokony ho tanterahana ny fahadimy amby roapolo ny volana febroary ho avy izao dia ny ekena zany ny anemorana azy dia anoany amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana desambra 2024 ny olona rehefa tsapa zany sy manantanina le olana sy le crise de tonga de afaka mandray fanapahan-kevitra proposition de loi ty nataona vondrona parlementaire fa tsy projet de loi zany hoe volavolan-dalàna ty
de empotra amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana desambra tsisy ny tsy tokony alany an'ity tsomo zany satria ingamakisal de anisan'ny manana fahefany raha tsy hoe angamba ny laviny cour constitutionnel en Sénégal zany zay ny fivoaram-baovao amintsika amin'ny teny zao fifidianana tokony tanterahana amin'ny 25 février ary efa tokony ao anatin'ilay fampelezan-kevitra reo candidat sy candidaty amin'ny Sénégal kanefa dia iny zany ny fanapahan-kevitry ny assemblée nationale reo ihany koa no avy nanangana le commission d'enquête parlementaire tamin'iny faran'ny herinandro iny amin'ny hoe aleo aloha apetraka ny commission d'enquête parlementaire momba ny vérification reo pièce na antota-taratasy reo candidat sy fomba fiasany teo anivon'ilay cour constitutionnel enjana neny azy mifampiarana ny lalàna sy ny démocratie de mba manofo sy maniry izany isika everitsika ihany koa fa misy olon-kendry eto amintsika député Alain-Ratsimbazafa iny arany zava-misy en Sénégal nanaiky zany teo anivon'ny assemblée nationale fa tokony emitra io any amin'ny fahadimy ambin'ny folo volana desambra ohatra miverina ny zava-misy teto Madagasikara notakiana daholo zany député Alain-Ratsimbazafa misy vazaha tsy tokony rotsaka misy olona tsy salama ao amin'le candidat reo misy tsy fahafahana miatrika fifidianana noho ny anton'izao fa tokony emitra amin'ny fifidianana ary misy tsy ara-dalàna ao ny fomba nanomezana an'le certificat de nationalité fa ekotsa le bois de Mondozo ny namako anankiray zay zao nefa neny olona afaka mampiatra lalan-javatra hafa ny ety amintsika de hitantsika io député Alain-Ratsimbazafa ya eto angamba namana faniry de te sarika kely ny saitsika mpanaraka ny ty fandarany ty hoe raha nametraka an'izany toerany any Sénégal zany tsika eto Madagasikara de atao hoe mbola tany arinatsika izy tamin'ny lafin'ny fandrosoana kanefa ankehitriny dia hitatsika amin'ny fiazakazaky ny fandrosoanany amin'ilay firenena ary indrindrindrindra ao amin'ny lafin'ny fampiarana ny lalàna de hitany hoe ny fanajana na ny fametrahana amin'ny toerany izany hoe tany tandalana zany de anisan'ny antoka anankiray mampivoatra ny firenena raha jerevantsika tokoa mantsy ny teodrarah nisy tany Sénégal sy teto Madagasikara de misy ny atao hitovitovizany ary azo raisina ho lesona mihitsy ny zavatra nisy tany atoerana amin'ny resaka hoe fanajana lalàna ary fametrahana an'izay le hoe tsy misy tokony ho alako bika tsy tiako tare ao anatin'ny fampiarana ny lalàna fa zay voasoratra ao anatin'ny raitsika ny lalam-pandroenana na ny lalàna fezoro zay mamaritra n'izay firotsahako fidiana ho ana candidat filoham-pirenena zay dia hajaina ary ny fomba nandraisana an'izay fanapahan-kevitra ny hoe fiemorana na androm-datim-pifidianana zay dia ho fitsinjovana no sanatry ny vava hoe isinakorotana amin'ilay firenena teto amintsika dia maro ny fitakiana efa natao ary hitatsika maro ny solom-bavam-bahoaka niaraka tamin'ireo candidat mihitsy aza nanao ny etsika fotsy ary maro ihany koa ny vahoaka zay atao hoe nanara-dia tamin'ireny fotoany reny nametraka ny fitakiana no hoe andao mba jerena miaraka aloha mba isy ny fifampiresahana mba misy ny fampidiniana mba isiny ny hevitra iomolana mety ho amin'ny alalan'ny fijerevana ny lalam-pifidianana zany eo ihany koa ny lafin'ny fanatsarana na fijerena reo rafitra mikirakira ny fifidianana eto amintsika satria maro nametraka ary ny tsy azo hitovirana tao anatin'ilay raha misy atsika teto Madagasikara de le hoe ny ariary ny fizakana zom-pirenena vahiny zay azo heverina fa tsy nanana n'ilay zom-pirenena malagasy akory ilay candidat anankiray kanefa dia ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana teto toerana mihitsy no ny valide na hoe nakato an'izany candidature na olona anankiray zany mahalasa saina ary indraindray ny tena mieritreritra hoe mba ho aiza ihany ary ty fireneko ty raha toy izao ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara fa ny fireneka hafa dia mametraka ho zava-dehibe ny zavatra voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroenana ary mametraka ho zava-dehibe an'izany hoe fanapahan-kevitra raisina androm-panjakana zany satria ny androm-panjakana toy ny anteny meram-pirenena ny amin'izareo zany zao nandray an'izay fanapahan-kevitra zay hoe mila embotra ny fifidianana de inona satenaina fa handray an'izay ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana any amin'izareo satria mametraka an'izay lanja sy mametraka an'izay hoe tanytandalana zay ka rehefa hita fa manantanona ny resaka sanatria
ikorotany ao anivon'ilay firenena dia jerena ny atao hoe ny fanapahan-kevitra zay raisina zany mifanaraka amin'ny lalàna sy mifanaraka ihany koa an'izay mety fiomanana mba isian'izay filaminana eo amina firenena anankiray zay. Azo lazaina hoe azo alaitahaka amin'ny fampiarana ny lalàna ny any Senegal raha ny zavatra misy tao anatin'ny volana vitsivitsy zay, ary nahafahany mihitsy a nandray an'izany fanapahan-kevitra zany hoe manatsoaka kandida anankiray izy a zay atao hoe tsy nizakany zopirenena na nanana zopirenena roa samy hafa miditra ndray izy am'izao fotoana zao a amin'ny hoe ahina mihitsy ny korotana ka ilaina ny fiamorana ao anatin'ny fifidianana noho ny antony hafa araky ny nambara teo hoe mbola ahitana olona ihany koa zay manana zopirenena roa samy hafa zay. Eto amintsika zany a de ny tsy firaharahinana zay lafiny lalàna velona misy eto amintsika zay, ny tsy fanajana ny rafim-panjakana misy am'izay fanapahan-kevitra no raisiny androm-panjakana fa toy ny idirana lava amin'ny lafiny ara-politika na ihany koa fahefana ivelany raisiko manoka an'ireny motion de censure reny tsisy zay tsy nalalany atsika fa nisy ny famorin'ny filoham-pirenena tam'izany fotoana zany teny amin'ny arenandreo solombavam-bahoaka zay nanohana ny fitondrana tam'izany fotoana zany ka na atao hoe nanerena na nanodinana n'izay fanapahan-kevitra zay efa tapaka teny anivon'ny anteny miaram-pirenena mahakasika any hoe misy ny solombavam-bahoaka 5% zay efa nandray nanasony zany amin'ny fitsypaha-pitokisana. Zany rehetrarehetra zany no entina anambarana amintsika fa mbola mila ezaka eto Madagasikara n'izany fametrahana ny tanitandalana zany, ary mila ezaka indrindra avy amin'ny mpitondra satria ny mpitondra manana ny fahefana matetika eto amintsika zany no manao zinona mihitsy any lalàna velona ka any ka vao makara miteraka aiasy korotana am'izay lafim-pandaminana tokony irindra ety anivon'ny fiarahamonina misy atsika. Ny fampatsiahivantsika an'izany isan'andro isan'andro zay tsy mety makivy atsika mihitsy ary tsy mahatofoka atsika no miresaka azy dia te hanaporofontsika zany fa azo atao ny mampiatra ny lalàna ary tsy fahotana mahafatsy ny manaiky raha ohatra ka misy izay tsy fahatanterahana izay eo anatrehan'ny fampiaran-dalàna zany, tena azo atao mihitsiny zany. Saingy zao ny olana député Alain Ratsimazava satria moa zany ny korotam-belona le zava-misy teto Madagasikara teo le fanapahan-kevitra navoakan'ny ACC, teo le fanjakana tampoka eny an-tanan'le gouvernement collégial misy eny anivon'ny anteny meran-doolona tampoka zany mitatana fanjakana par intérim miassurer ny resaka sécurité sy mipe. Teo ihany koa le fanenjehana maro samihafa lay mpitarika teny anivon'ny Assemblée nationale. Talohan'izany rehetrarehetra zany aza moa dia nisy ny de ataontsika hoe tondrana ny raharaha requête mihitsy nentin'ny ACDDED teny anivon'ny ACC araky ny saisine zay nataony teo anivon'ny anteny miaram-pirenena zany hoe resolombam-bahoaka vitsivitsy maromaro fa tsisy ny raisina ary de neverina ho tsy mahay manoratra tsy ara-dalàna avokoa izany zavatra rehetra zany na solombavam-bahoaka ara dia mbola nisy ny tondra antotantaratasy requête teny amin'ny ACC milaza fa tsy ara-dalàna iny fiatsoana session zay natao teny anivon'ny anteny meran-doolona iny nahafahana nametraka loolona sy mpitarika ny loolona ary nahafahana niketrika président par intérim zany daholany iny nisy teto hoe tamin'ny volana oktobra sy novembre namoahana karazana taratasy tsy fahafahana manao famorin'olona sy fahafahana miditra amina toerana maro samihafa manodidina Antananarivo. Tena hoe tena fanitsakitsahan-dalàna fanaovana tsinotsino lalàna ary tsy fieritreretana indraindray ny amina hoe misy olona zay mizo misitraka ny lalàna feno am'izay mety ho fanehoan-kevina na io ancien président de la république na io solombavam-bahoaka lehibe anina vondrona na ihany koa io candidat fa de nanao zay tiany